teraka ny 12 oktobra 1709 tao Ambarikorano mandry tsara i Philibert Tsiranana. Zaza matsilo saina ka nisongadina tamin'ireo namany rehetra ny fahaizany. Hatramin'ny fahazazany no efa nandinia ny fiarahamonina malagasy mba hialana amin'ny fanjanahantany. Misy anefa ny tsy nahatsapan'ilay tanjona ka tsy nandefitra fa nanonofy an'ilay mamy ho eo an-trano. Hany ka tsy naharitra fa nandrodana tanteraka izay vaorona rehetra. Mbola velo ny President Tsiranana no nahita maso izany fandrotanana ny asa izay natsangana ho an'ny malagasy izany, ka nahatonga azy nanao ilay fihetsika ahatsiarovany maro azy mba hanazavany ny tsy fiainona azy tamin'izany fotoana izany. Dia ny fitondrany arona loka nisy varivery, nahagaga ny olona ny antso nanao hoe dadabe very ny varinao, ary namaly izy nanao hoe tsy ny variko no very fa Madagasikara. Tonga eto amin'ny kiondalana zao eto vao tena hakana fanapahan-kevitra farany. Rehefa deside hoe hanao dia tsy maintsy tanterahana hatramin'ny farany. Za aloha zao dia efa tsy afaka miemotra raha vao miala eto dia tsy hisy viliviliana tsony fa ho filoham-pirenena. Lalina ny eny ny fivadibadian'ny fiainany, tena toy ny kodiaran-tsarety. Olona tsotra zao ny tantana orinasa, tantana fikambanana miaraka amin'ny tantsasy tanora teny ambanivohitra. Tena lavitra zany hoe heritreritra hitondra fanjakana izany. Zavaniseho anefa rehetrarehetra mihitsy dia ohatran'ny maniraka hoe hanavotra ny firenena. Tadidiko tsara ny antombohany, dadabe Tsiranana, mpiandry-omby hatramin'ny izy zaza 12 taona zay vao nahita fianarana, nefa dia lasa filoham-pirenena. Zafivavy io ialana be zaza no anarany any aminazy ny lakle asevo milatsaka ny filoham-pirenena amin'izao fifidianana ho avy zao. Mba tsara akory anareo kampetrazy bakory koa nareo ao zay tsara tsy magnay akory aby anareo aty tsara fogna eto moa ilaky secret i malaza io eto ny mangatsa eto i mangatsa io ka izy ty moa zany laky secret ty ania laky secret ty tany Tsiranana. Ty rano ty zany ranon-Dragnahary, Zagnahary nagnamboatra azy hoe any Tsiranana anao ty tany ty. Ka i Tsiranana io moa zany iaho magnontany anao reko izy hoe i Tsiranany fa gny misy taranaky olo maro zany mipetraky eto Majunga sa managna fianakaviany Tsiranana eto amin'ny faritra Majunga. Ao zany madame Eliane Bezaza, vadin'ny kolonely Agnambo. Io zany mikarakara zay tany Tsiranana eto amin'ny faritra Mangatsaky. Misaotra anao ndady iva. Izao zany izy aminay misy an'izany Eliane za. Majunga ao tany vadiny. Mandray olo avao olo raha ohatra ka avy amin'azy. Mandray olo. Tsy very raha magnontany an'izany aminao ta? Tsy very. Miditra amin'ny kolonely ao tandre manao vahoady. Misy alika be ao.
Amindreo zany. Eka, fa manao mody. Za mihitsy zay fa gaga za manko hoe akory na aizanao ny agnarako. Eka, gn'antony diako de zao. Hiraka aho. Hiraka an'iza? Filibera Tsirana. Filibera Tsirana ny fahalasan-koraza? Efa maty. Nampagnonofy anahy hoe maro edaviko, maro edanako. Fiziko haviko toky afa-tsy Eliane Bezaza. Eliane Bezaza. Agnarako mihitsy. Agnaranao. Eliane Bezaza vonjeo ambara enavy ity hafatra ty fa hitondra n'ity firenena ty. Karakory? Io izy nantovy ny fitondrana. Manaranara hitsirana da rano hitsirana aminay agny. Rano manara. Tsy mafana vo io rangahy io fa manara vo. Voko gn'olo, nanakaria gn'olo tamy fitondrana hitsirana. Amy voninahitra raza, avy avao iaho agnaty tragnonao endriko. Na ho tianareo amy vady zany, na ho alanareo amy vady zany, anao enomeny hafatry. Hitondra n'ity tany ty. Mafy zalany gn'olo, mafy fifahatrany. Olombelo fa tsy matora gn'ala tany, tsy matora andramo, fatolo isan'andro. Tsy manako hoany, tsy manaky lofa, meriky gn'andro, efa tsy misy tany anaty ren'olo. Ka nohony zany, hafatry ty anaty aminao anakavy. Hoe, reso fitondrana, président Tsirana. Rehefa nomeny anahy io hafatry io, da tsy nahatategna setriko. Izay gn'antony tiako. Miala tsiny raha ohatra ka somary taitry za satria tsy resaka fiaina isan'andro izy iny. Za zao ve andeha hitondra firenena? Za viavy hely ty? Olo mbola tsy ragnany politika? Ka anao moa milady hoe viavy kely ty. Hiraka. E viavy nahitana masoandro. E viavy loharano. Viavy mitondra ny fanjakana teto Madagasikara. Ary milamina fanjakana mitondra. Sy ny viavy io namotro votro. Ny vaviko ny trotro miaritro. Ka raha avy anao dasy fa hoe akory ny zakako n'ity fanjakana zany ka ahoana ny mitondrako an'izany. Zakanao edana aminao andro. Satria ino mo agnatiny Zagnahary raha. Mitsangana fa hagnampy anao iay aomba legna aminao adary arina angalako omba aminao. Ka vo meka ve tsy hagnampy anao me sarotra vonony gn'atesaka hagnampy anao. Ya dadilahy, sotranao tonga tantragnonay na dia araka tantaranao sarotro mahita anazy ty. Ya, mizivanao. Sotranao koa nagnazava nofinao tsy moramora zegny satria indraindray atokisan'olo, indraindray tsy atokisan'olo nefa anao tsy mijitsy tambagna fa nitiren'le mahazivanao fa atokisako fa tsy vandinao zay fa tegna marina. Voaray ny hafatra. Satria raha zafo na ny zoro ny angalako azy tsy haiko. Tampotampo koa za zegny andeha ny politika. Aiza politika aiza kory. Mbo hitanareo olo mpitondra aby sarotro fidirana amizio fa magnantegna za fa sady magnampy ny razana, magnampy Zagnahary, anao zivako koa hagnampy. Ke isoragna ny favianao sotranao. Voaray ny hafatra.
mametraka veloma diva veloma naraka dega edy resika voninahitra fa manina kondry ity e mbola tsy mivoaka foana ny bosy hatramin'izao e za veky vo avy tany mihitsy aho zao mbola tsy mivoaka omby efa ninazy ao tena io mihitsy ny nateny nareo ny kiki mba misy ray aman-dre mpanosika e zay moa izy nanosika anay eo ray aman-drenay sahirana dada sy mama koa ary ngeky izay fa 2 volana tsy nahatonga vahatsotsony sy mba daholo no volony zareo tany ambanivohitra tamin'ity taona ity za veky tena kivika iza le nange zao na hankoana azy zao tsisy tso mihitsy e anga tena tsy misy mihitsy aho fa hoe tsisy everindry fa mandainga ve za e Reoko fa vo. inona koa ny ray soa e Voko nareo ataony mitenana mitonatona mihitsy anga. dana mandeha ary soa fa tsy manadalo olona eo mahazo anay ary ty fa mafy mbola talatala mitony Ataovy ihany raha tsy nanonga-panjakana zao ray aman-drenareo teo aloha tsy nijaly ohatr'izao nareo zanany. Nahazo vatosoa point sabetsika ao. Ka atao inona any zany fa tsy etan'ny lahat io jereo. Calme ianao calme ianao. Io netany io dia jereva. Oay le di fa ahoana no natao lisana? Tsika angamba miraty zany e. Sakana antsika teny andalana fotsiny le bansaika isera lisy dia vita e. Zao hitanao zao mifokany. Tena mahafapo lesany natao lisana e. Ndasy fa rehefa lafo daholo rehetra dia meko ny anjaran'ny lisana. Tandremo aloha raha sefo so anaovanao sera masisy zay amin'ny fotrany tsy fanaraka tsika. Lisany iray ve lesy nataoko an'izany? Iza malala e. Tanao ihany fa mivola ohatrany tsy mampiavana zay ihany. Hitan'ny lisany eo ny ataoko e. Faly mandray anao aho. Tsy tisy tinga ministra fa tonga dia potsirina masomboanjo ny resaka e. Fa falifaly mihitsy mahita anao fa tena nitady anao aho. Fa misy zavatra tiako fantatra be dia be kasika ny asanareo taloha fony tamin'ny repoblika voalohany. Tena eran'ny tanàna mitady renseignement fa tena tsy mahazo anie. Na any amin'ny bibliothèque nationale hatrany amin'ny archive nationale sarotra be mahazo ny information mikasika ny vanim-potoana iny. Rehefa vonona anao dia amaly zavatra fantatra mikasika ny première république. Ny zavatra tsara rehetra tamin'ireny fotoana ireny aza natao mihitsy izay fomba ratsy azy. Ary ny vahoaka dia nitezaina mihitsy ankahala ny mpitondra teo aloha tamin'izany fotoana izany mba tsy hahafantatra ny zavatra ny zava-bita tsara nataon'ny fitondrana tamin'ny première république. Izany no antony tsy ahafantaranao ninona an'io. Ary ny fitondram-panjakana amin'izao tsy miresaka ny zava-bita tsara tamin'izany fitondrana izany satria ny antony izay ny fomba anafenany ny fahalemena. Itsika nge raha ny tena mariny tokony ho lasa lavitra satria ny apport économique tamin'ny navelan'ny fanjanahantany sy ny première république ane efa apport goavana be na fahatsika nampandroso na mpivoatra amin'ny firenena raha ny tantanana tamin'ny fomba madio sy tamin'ny ankitso-po ary tena tamin'ny tokony izy. Saingindrisy tsy nanana fahafahana nanao an'izay mpitondra fa namotika indray azy. Izany no antony tsy ilazana ny marina mikasika ny première république. Avoa itao ny entana rehefa tsy malofa trano fa tsy atao nisany midongotra n'olona ao. Ngatakandro foana isan'andro nefa tsy takory zay eo. Telo volana zao dia nisany tsy nalofa trano dia mbola ao ihany. Zafady rô Ramatoraly. Tsy mandany saigna efa mivolana ao ne fa sy mbola manana efana fosiny eky amin'izao. Tsy tia lalana izany rangaty impiry anao tsy manao resaka oatra izany nefa tsy takory zay eo. Dia efa tena sisy saigna ve zany aminao ka andeha hidongo tragnonao. Sy manomenanao araka agnanako gnahy ary Rehefa tsy manan-kandavana rangaty dia miala.
Zandra amin'ny serobera fa saika mbo hindrana vola kely any aminao a. Or madame Rasoary a, mankalifika za manao sa karakory. Tsy hainao fa tapaka ny karamako. Efa 3 volana zay tsara nandray karama mihitsy. Azafady fa tsy fantatro. Rava ny fiainana amin'izao madame Rasoary. Olon rehetra zao samby mitondra fesina daholo. Ny vidim-piainana tsy mitsa miakatra mihitsy. Za zao a, ny karamako efa lanitrosan'olona. Ilay zanako mila vola vao tafiditra amin'ilay asa nanaovana fanadinana. Ny ankoany tsy andaniny tsy maintsy tedaviny. Anao ary mba fa nandray karama mbola menimenina ihany. Vomaika ary zay tsara nandray mihitsy. Nahoana izy ty raha izao foana no itoy e. Hoaiza moa fa tsy any am-pasana daholo e. Raha tsy nanaovantsika fomba vaty zao fitatana an'ity firenena ity, tsy ohatr'izao tsika. Tana mandeha andra ny soa. Andeha tokoa moa za fa nga hijanona eto. Mifahatra anareo aza manendrika ny volondohanareko. Aninina eto a? Losako zao nareo fa za andeha ho any an-dafy. Dia aloha ataon'ny adim-painana ripaketo. Fa za tsy eto a. Azako tena sahako milaza aminao fa hatramin'izao anie tsy misy fitondram-panjakana na vita ny première république mihitsy. Miemitra foana tsy misy fivoarana fa ny zavatra efa nisy teo am-pelantanana aza potika sy rava-dodoholy. Isan'izany reny foto-drafitrasa lalam-by izay niasa tsara taloha. Ny famatsiana jiro sy rano ara-dalàna tamin'izany, ny pression tena sisy délestage tsisy ninina fa tena ara-dalàna tsara mihitsy. Maro zany ny zavatra tsy nisy fivoarana fa vao miarana politika tateo aoriana. Zany hoe tateo aoriana ny taona 2017. Taoriana ny taona 2017. Taoriana ny 2017. Avy taiza kindry iny tô falifaly be. Nahita famonjena kia. Tony aloha ny endriny mba vidiana sakafo. Famonjena? Fa famonjena ahoana ki? Nahita lehilahy zay atary. Dia napresahako. Fa lehilahy ahoana kia? Tsy azoko mihitsy. Tsy haiko fa ny adaladala dia petahako tany koa. Nahitako andre ny volo reny. Fa ngaki tena manam-bola be mihitsy izy izany. Tany efo mihitsy. Avy nitrandraka vaty tany amin'ny tezaka tandry ilay rony dia nahazo vola be. Rasy fa mbola hoentiko andre. Dia atao indro ihany aloha za io. Mba maka ny anjara ary kiala. Zarazara impotsiny anie vola any. Izay miana any eo ihany tsy mahazo. Dia roviana zany mba hoentindro ihany koa. Andao na sao dia sao ary. Okay. Ary ny fiainan'ny mponina moa mba nanao hoana e. Mijaly ohatran'izao koa ve? Lazaiko marina aminao a, fa raha ny sosialim-bahoaka tamin'izany fotoana zany a, dia azo lazaina hoe lavorary. Satria ny vahoaka ny adana, afaka ny tsabo-teny, afaka nampianatra ny zanany, afaka namboly, afaka ny opy. Tsy misy izany resaka momba tebotebo hoe isy hanafika tanàna zany. Mbola mipetraka ilay atao hoe tsikalakalam-bola sy tsikalakalam-pihavanana, hoe aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana. Tena nisy ny fihavanana ary tena nanjaka. Fa mbola any am-bohaka ny zaza dia efa voakarakara. Vao mahafantatra fotsiny ny renim-pianakaviana fa bevoka dia manatona hatramin'ny fitsaboana izy. Ary voatsabo sy voakarakara ara-tsalana mandra-pahaterany. Maimaimpona zany zavatra zany tamin'izany fotoanandro. Ka amin'ny fomba ahoana ny anaovana zavatra maimaimpona zany? Avy amin'ny alalan'ny ny hetra izay nalaina amin'ny karatra isan-dasy ny hetra alohan'ny vahoaka io no nanatsarana ny fiainam-bahoaka tamin'izany fotoana zany. Dia vita tena hita zany ilay hetra nalohanao fa miatraika amin'ny vatana amin'ny fiainanao amin'ny andavanandronao. Tena ny commune sy ny faritra misy anao tamin'izany fotoana zany. Fa matoa izy tsy manam-bola andavankaratra isan-da dia izy mihitsy no tsy miasa, tsy mahita vola. Raha azoko tsara zany amin'ny alalan'ny fanangonana ny hetra avy amin'io karatra isan-da io no nahavitana nanao an'ilay politika sosialim-bahoaka, ny fahasalamana maimaimpona dia ny fianarana koa ve? Avy amin'io karatra isan-da io ihany no tena nafahana nampiroboroba zany rehetra zany. Tia namako ty raha amin'Saint Paul tena sahirana. Mila fanampiana izy. Mianatra eto Antananarivo izy, ndray aman-drenany ambany vohitra daholo. Tonga dia fantatra. Olana momba ny
afaka manampy an'io sipy io a fa misy fifanarahana kosa nefany. Lazao aloha fa raha mety azo ifanarahana ihany ve tsy ataony? Tena sahirana anie izy io e. Azafady ary aloha indri vetivety misy fandaminana kely. Zao noho izy anampy an'io sipy io a raha manaiky miaraka amiko izy. Ahoana? Aza mikoropaka aloha ndre fifanarahana efa nataontsika petraka foana. Dia ahoana zany? Apiako ny volandry raha indriny mandresy lahatra azy araka amiko. So dia resaka fotsiny indray zany ataonao zany, rehefa tena raikitra eo tokoa anie dia dakanao za e. Aza matahotra ho andry, tsy fombako mivadibadika amin'ny teny nataoko zany. Ny ary efa izay a dia izay. Ndry ve mbola tsy matoky aho foana? Dia mba nanahoana moa zany ny fiainan'ny daholobe, indrindra moa fa ny tantsaha. Ny tantsaha tamin'izany fotoana zany a mahavelo tena, tsy misahirana mihitsy fa ny vokatra izay vokariny aza afaka mamatsy toeran-kafa izy. Mba mety hazavainao ve le hoe mamatsy toeran-kafa fa tsy dia mazava amiko? Le vokatra eo aminao tsy laninao fa voatery entinao makeny an-tsena dia vidiny ny faritra hafa makany aminy. Zay entana entinao a dia lafo foana. Fa tamin'izany fotoana zany koa nisy ny coopérative mivondrona ny tantsaha, dia mitambatambatra izy a dia manao fambolena à grande échelle. Dia efa misy fandaminana nataony zareo ao a dia aradrariny ny fizarana ny tombontsoa azony avy eo. Dia io coopérative io afaka manondrana vokatra makany velany avy amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana ihany no miay azy afahana an'izany. Ary ataoko fa tsy niafina tamintsika rehetra fa nalaza mihitsy ny fanoranana vary makany velany teo aloha avy amin'ny alalan'ny coopérative sy avy amin'ny alalan'ny fambolena izay nataon'ny fanjakana ihany koa tamin'ireny sokotry Madagasikara maro manerana Madagasikara, Ambatondrazaka, Marivoy, Beza, à grande échelle ary ny industrialisena mihitsy ireo tena hoe ara-dalàna ny barrage fitondrana nanao an'izany tamin'izany fotoana zany. Maro zany ny fotodrafitrasa nataon'ny fitondram-panjakana teo tamin'ny andron'ny première république mikasika ny fanajariana ny asa fambolem-bary nahazo tombontsika satria teto Madagasikara ny nanana an'izany rojomena zany tena mpanafatra an'izany ary lafo vidin'ny Amerikanina tamin'izany fotoana zany vary rojomena. Ary tsy amin'izao fotoana zao efa rava tanteraka zany tsy misy intsony. I Japon reo ny mpanafatra vary taty amintsika taloha e. Fa mbola nanao an'ity findramam-boly ity anga ianao Rabeza? Rehefa tena nieritreretiko ahitasika atao amin'izao ihany io. Ary voalosika moa fa tragnon'io Ramatoralenina io. Dia izay amin'io afaka anaovasika zavatra hafa. Izay agnatin'ny idiriko amin'io. Dia amin'ny fomba ahoana moa ny hamerenantsika an'ity vola be ity? Ny zanany amin'izany mbola mangony fotsiny sady midangana be eo aloha isam-bolana. Ka io anie sy raha hoe tonga davidaloha indraiky mandeha. 5 taogno ny fagnarana amin'io. Vitasika efa aza be eritreritra amin'izany ianao e. Asanaoko, maromaro ihany manko izay olona efa hitako vo mafy tamin'izy io izay a. Sady tianao fananana rehetrarehetra mihitsy ny natao antoka tany. Tena tsara be ny fiainan'ny olona raha araky ny fitantaran'ny ngaministra e. Iny resaka hoe asa afatsika bary iny a dia tena nisy tokoa iny hoe aleo dia miasa dia atao izay ampiroborobo ny fandrosoana teto Madagasikara mba hampandeha tsara ilay politika ankibo satria raha tsy vokiny ny olona sady tsy ho salama raha ihany koa izy raha olona noana tsy ho salama mihitsy. Ka izay ny natsara ny fahasalamana satria sady voky ny fanafody nisy ary maimaipoana tamin'izany fotoana zany. Mbola any am-pianarana ny ankizy a dia tsy maintsy mihinana ny vakinina isan-kerinandro iarovana amin'ny tazo sisa vita vaksiny. Tena nikarakarana nakaiky vahoaka tokoa zany le fitondram-panjakana tamin'izay fotoana izay a. Tena nikarakara izy satria nisy lehetra avy amin'ny alalan'ny lehetra ihany angeny nafahana nanao an'izany zavatra zany. Fa ny amin'izao fotoana zao a tapaka tanteraka io nanomboka tamin'ny 72. Vahoaka malagasy manomboka izao dia mifoanatsika ny karatra isan-da. Fanandevozam-bazary eny sady ny ampy tamin'ny repoblika voalohany
zao vahoaka afaka satria nahoana foanana ny karatra isanda mazava ho azy ny fahatapahany satria voalohany indrindra aloha ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany voamorony fa tsy nanohy ny zavatra efa nisy teo, tsy nanohy mihitsy izy fa nanorina zavatra vaovao. Ny foanana zany le hetra fa amin'ny endriny hafa indray le hetra, ilay hetran'le olona eny ambanivohitra miakatra aty andrenivohitra dia tsy misy miverina any amin'ny intsony. Zay ne mahatonga ny fotodrafitrasa potika ny eny ambanivohitra satria le vola tsy tonga any ahafahana mikarakara an'ireny. le andrenivohitra lazainao io ve le fitondram-panjakana fohy be sa zay mihitsy anaka ny tena izy. Le fitondrana fohy be lasa izy no mitatana ny hetra ny volam-panjakana rehetra amin'ny ankapobeny dia tsy voatsinjara ara-dalàna intsony ny vola. Ilay fitondrana zany tena ray aman-dreny ny taizany zanany nanakaiky vahoaka zay mihitsy taloha satria ny fitondrana tia manatona vahoaka ary mifampiresaka ny vahoaka manontany zay ilainy vahoaka ary zay filany vahoaka zay no valiany. Ny amaranako azy angamba ny isaka dimy teo dia resaka fifandraisana amin'ny firenena avy any ivelany, le climat de confiance diplomatique anankiray dia lafiny ara économique satria Madagasikara tamin'izany fotoana zany dia nisy considération tamin'ny firenena manodidina azy tamin'ny fiaraha-miasa ary matotra dia matotra ny fifanarahana amin'ny fifanakalozana ara-barotra tamin'izany fotoana zany ary tsika dia anisany namatsy ny Maurice la Réunion tamin'ny vokatra ary ny